ها أديرة لا أنا خطوبة ya voalohany dia fakasitrahana tompon-janahary ary makasitraka koa ianareo mpanao gazety zay nitonga eto. Nanay manko zany androany tsy miresaka inona inona fa ilay lahatra nataon'ny tompon-janahary aminay, satria lahatra nataony aminay zao fitongavanay aty amin'ny fondra ny Fianarantsoa zao, satria fantatray fa misy adidinay ato, isandraikitra zay tokony ataonay ato. Ka izay no hahatonga ny gropy Ajiahy zay soloako tena eto nitondra an'izao voatsirambin'ny tanàna zao mba hoentina hanampina ny mpiarabelona, ary tsy vitany hoe mpiarabelona ihany satria ny voafonja koa dia manana zo maha olombelona anazy. Ka tsy vitan'izay fa ny tsara fitantanana zahay tato sy ny voateritery ary tsy nanana problema na amin'ny tenitasera na amin'ireo voafonja namanay. Ka izany nahatonga anay faly de faly satria nipetraka ny droit de l'homme tato amin'ny prison'ny Fianarantsoa, ka nahatonga anay nanome an'izao hafaliam-ponay izao. Ka nitondra zahay donation avy amin'ny gropy Ajiahy zay soloako tena eto, zao ny PDG ny gropy Ajiahy Andry Biahary, nitondra reto maillot pour des équipes ho an'ny penitasera eto Fianarantsoa, satria tsika dia tezaina amin'ny sport, indrindra ny tanora, ny penitasera rehetra ngamba mbola hitako hoe mbola tanora satria manatanteraka zany sport zany. Ka nanolotra an'ireto maillot anankiroa reto pour des équipes ho an'ny penitasera. Ary tsy vitan'izay koa fa misy voafonja namanao, zandry, anaka, de nanolotra koa zahay reto vary anankiroa, ny vary anankiray ho an'ny minera sy ho an'ny vehivavy, ary ny vary anankiray ho an'ny mpino silamo sy ny asesy. Ary tsy vitan'izay ihany fa nanolotra koa ny gropy Ajiahy ireto t-shirt reto atolotra ny voafonja izay hita tena fa marefo de marefo ato amin'ny fondran'ny Fianarantsoa. Ka izany no antony itsanganana eto androany, mitondra na inona ny zavatra misy, zahay tsy hitrahatra hanampy sy hiara salaha amin'ny mpiarabelona eto Madagasikara. Fa paran'izay PDG inona ny zavatra azo noresana mahakasika ny hoe situation androanao sy ny hoe ny aveniranao rehetrarehetra avoakan'ny Madagasikara rehetrarehetra? Ny aminay manko zany zahay mpino silamo dia ny zavatra rehetra dia lahatsy nataon'ny tompo-janahary. Misy ny tsara, zahay miteny alhamdulillahi rabbil alamin anatin'ny lahatsy zay nataon'ny tompo-janahary zay. Misy ny ratsy, alhamdulillahi rabbil alamin, lahatsy sy sitrapon'ny tompo-janahary zay amin'ny fiainanay. Ka hatreto aloha mbola tsy hitanay ny haratsiana ny zavatra nandalo, ary hatreto zahay mbola tsy mahita hoe misy côté négatif, fa mbola positif matoa zahay mbola tonga manao an'izao social zao, satria le côté positif no raisinay hoe misy adidinay, misy havanay tokony vonjenay ato amin'ny fonja, ary ankoatrin'izay koa mbola misy koa reo mpianatra zay tokony mbo vanginay. Afa-po ve ianao tamin'ny didimaly? Feno fahendrena ny fitsarana izay nametraka ny didy, ka na dia hafa-po na tsy hafa-po mako iny didy nipetraka eo, fa ny ambin'izay dia anjaran'ny avocat mahay an'izay.